Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isatra telo sy roa arivo. Lolotra anao ny fampalalam-baovao. Tsy mbola tara ary tokony hirosona ny fanatsarana ny lalana hifen'ny fifidianana sy ny disim-pifidianana izay mahabe resaka amin'izao hoy ny eo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga. Maro ireo tsikera sy soso-kevitra nataon'ny firaisamonim-pirenena sy ny antoko politika entina hanatsarana izany saingy manao be marenina ny senira ny fanazavana. Tsy ono-ono fa tranga tena misy ary mbola miatra amin'ireo taranaka mifandimby ny fivadian'ny olona iray ho lasa biby rehefa maty. Antony iray mbola andrarana ireo ankizy aty aoriana ny tsy hamonoana fahatan'ireo biby, indrindra ny biby lava io raha ny fanadihadiana nataotao tsahavory lava fianaran-tsoa. Any ivelany, olona maherin'ny 720 hatramin'ny androany no namoiny ainy any Soudan vokatry ny ady fanindranan'ny miaramila sy ny misily any an-toerana nanomboka ny 5-10 volana aprily teo. Tany nomondoza amin'ny tsy fisian'ny sakafo sy ny anoanana ankilany ireo mponina any an-toerana ankehitriny. Ary ao avy hatrany ary ny andinindinindreo. Ankafaliany indray itony kilasy tonko vavy no hitsidina ny tokantranonao amin'ity alin'ny 30 aprily 2024 ity. Ampanajana trano anasanantsika rehetra anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anboantsika izany tsy mbola tara ary tokony hirosona ny fanatsarana ny lalàna ifen'ny fifidianana sy ny lisym-pifidianana izay mahaberesaka amin'izao ony eo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga. Maro ireo tsikera sy soso-kevitra nataon'ireo firaisamonim-pirenena sy antoko politika entina anatsarana izany saingy manao be marina ny senira ny fanazavana. Iona sainy. Tsy marina ny fomba fijerin'ny filoha-lefitry ny seni ny amin'ny fahatarana raha izao vao iroso amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny lisym-pifidianana hoy ny eo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga. Tamin'ny 2018 ohatrohatran'izao ihany koa no nisy fanavaozana ny lalam-pifidianana. Amiko zany aminay zany tsy misy antony tsy ahafahana anaovana an'ilay fanatsarana ny lalam-pifidianana raha ohatra ka manaiky daholo isika hoe ilaina ny fanatsarana io misy andinin-dalàna maromaro mila intsy io. Rariny sintsiny raha ohatra ka hoe miditra isika anatin'ilay fanaovana izy io. Mbola tsy tara amin'ny fotoana anaovana an'izay amafisiko efa natao zay teo aloha tamin'ny 2018 tsisy antony mihitsy tsy anaovana an'izay. Ankoatra ny fanatsarana ny lalam-pifidianana, tsy ampilamina ny zotra-pifidianana ihany koa ny lisym-pifidianana misy ankehitriny ho hiatrany ny fanazavana. Ny fomba fiasan'ny seni ao anatin'izao fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana izao izay efa nandrosoan'ireo antoko politika sy firaisamonim-pirenena vahaolana hatrany am-piandohana saingy tsy niraisiny vao miara-maly io tena misana ny fifidianana. Nanomboka tamin'ny faraparan'ny volana septambra melohan'ny atombohan'ny fanaovana an'ilay fampidirana ny olona anatin'ny lisym-pifidianana no nametraka izahay aia anatin'ny fanatanterahana an'ilay fampidirana ny olona anatin'ny lisym-pifidianana io na atao hoe recensement io. Hitany an-dalana teny nanomboka tamin'ny voalohany volana oktobra ka hatramin'ny androany hoe nisy maro dia maro tokoa ireo lesoka tanatin'ny fampidirana an'ilay olona anatin'ny lisym-pifidianana ka vokatra zany anisan'izany hitantsika izay mahakasika an'izay hoe misy olona tsy tokony ho tafiditra lasa tafiditra. Hitantsika ihany koa eny amin'ny tambazotra tseratsera fa maro dia maro ny olona mitaraina milaza fa manana an'ilay fisy azo tamin'ilay carnet sosy nefa tsy misoratra anatin'ilay lisym-pifidianana eo anivon'ny seni. Ka zany rehetrarehetra zany manamafy ny tsy olana ny fanatanterahana tamin'ilay recensement io ary ny ilavana an'ilay fanitsiana an'ireo recensement izay nataon'ny seni ireo. Mbola tsy tara ny fotoana aminay entina anaovana fanatsarana an'izy io fa mila fandraisana andraikitra entsitra ary mila misokatra amin'ny rehetra ny seni ahafahana manitsy an'io ahafahantsika vahoaka malagasy miatrika amin'ny fifidianana rehetra izay ho tanterahana amin'ity taona ity sy ny amin'ny herintaona. Ny lisym-pifidianana izay kirakiraina sy vinaina ikatona tanteraka amin'ny volana jona izao no entina hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena sy ben'ny tanàna amin'ity taona ity sy ireo fifidianana anaraka azy toy ny fifidianana solombavam-bahoaka ka tsy tokony ataoko totoa sy ambanin-javatra noho izany mety amerizon'olona maro raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy hoy ny antoko malagasy miaramiainga.
Fa tsy milamina ny lalàny asa izay iainany ny akamaroan'ireo mpiasa eny amin'ny orinasa lehibe amin'izao fotoana. Hoy ny randrana sindikaly, fotoana tokony andiniana mikasika ny zon'ireo mpiasa izay dia voahaja ny daty ny voalohan'ny volana Mey fa tsy hijanona ho fankalazana fotsiny ihany. Fanadidiny. Maro ireo teboka ilaina jerena manokana amin'ny lalàny asa amin'izao fotoana, hoy ny randrana sindikaly. Maro ireo lesika hita sy ny tsy fampiarana izany indrindra ny amin'ireo orinasa lehibe raha ny fanazavana. Tamin'ilay hoe nalefa teny amin'ny gouvernemanta ny le projet de loi code de prévoyance sociale iny dia nanao fanambarana ry zareo tao amin'ny GEM hoe misy teboka 520 teboka tsy mbola hifankazahoana ka mila mbola ho jerena ilay izy. Dia zay zany tena raha hoany atao amin'ny randrana zay moa zany tsy nandray anjara tamin'ny fotoana androny dia tsy nitovy ny hevitra satria lasa ohatrany mahay mitady mahay maika fotsiny ny tao amin'ny fanatanterahana izy dia nisitaka izay fa tsy mety zany mahay maika fotsiny zany aleo azava aloha fa ny code de travail dia tokony mijery ny asa sy ny mpiasa fa ny fampiasa any amin'ny ministera hafa ministeran'ny industrie. Ankilany tsy tokony hijanona ho fankalazana sy andro tsy fiasana fotsiny ihany datin'ny voalohan'ny volana Mey. Ilaina fijerena akaiky ny zon'ireo mpiasa tsirairay. Fa tongava manotrona ny hetsiky ny syndicat eo ianao zany manotrona dia misy aty amin'ny syndicat fatatsika tsara misy fampianarana manoro anao hoe zao ny resaka zo anao misy fitarainana eo zany tsika no mampiseho amin'izao tontolo zao le resahako fa matokotsika efa miheno zareo fa zao tontolo zao misy ny aparitatsika zao tontolo zao hoe zao ny zava-misy zao ny fahoriana mahazo ny mpiasa ety amin'ny aty Madagasikara aty amin'ny sehatra tsy maky ndrian'izany rehetra mihitsy na amin'ireo tsy manara-drafitra aza amin'izao fotoana zao. Tsika zao nieritreritra hoe Covid-19 zany fahasalamana tokony mba tena nijery ny mpiasa ny fanjakana sy ny tompona ndraiky fa tsy nisy dia mijaly ny olona mpiasa tamin'ireny dia zay zany tokony jereny ireo service médical de travail ireo fa tena ireo zany tsy mahaolana ho an'ny mpiasa mihitsiny. Araka izany, hisy ny diabe iraisana ho an'ireo sindika ny mpiasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana mandritra ny fetin'ny asa ny voalohan'ny volana Mey ho avy izao. Isan'ny fanehoana efa mahazatra isan'ny taona ny hetsika sindikaly tahaka izao. Tsikatra fa maro ireo sakantsakana tamin'ny fahazahoan-dalana tamin'ity taona ity, raha ny fanazavana hatrany. Fa nivoaka ny fonja androany Janoro-Andriamanana izay papan'ny lakolosy avy ao Mananjara, papan'ny lakolosy ao amin'ny tambazotra ny Tserasera no tanana ponja nandritra ny 3 volana ity izy ary raha toka nanao nampan'ny lakolosy mikasika ny ireo raharaha mikasika ny fomba ny mpiandry fonja ao Mananjara. Fa lafim-baovao hafa kosa indray ary mikasika ny valanaretina Covid-19 dia olona misy 520 indray no voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara raha ny antontanisa izay navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Tsy nisy ny ainana foana koa ny forma grave nanomboka tamin'ny 12 hatramin'ny 27 aprily 2024. Ny eto amin'ny faritra Analamanga no nahitana marary misa 40, iray avy amin'ny faritra Iorombe sy Dianara toka marary misa 7 ao Avakina Karatra. Vaovao mikasika ny fampianarana kosa indray sahirana ireo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny Fokontany Tsara Asina distrikana Antsirabe faharoa komina Belazao no ny alaviran'ny CEG ara-panjakana ny toerana izay manodidina ny 9 kilometatra miala ny tanàna amin'jaly. Araka izany ireo mpianatra izay vao afaka mpanadina panjakana CEPE ho any amin'ny CEG. Fanadidiny. Matsiaro mijaly ireo ray aman-dren'ny mpianatra eto amin'ny Fokontany Tsara Asina komina Belazao distrikana Antsirabe faharoa faritra Vakina Karatra no tsy fisian'ny CEG ara-panjakana eto amin'ity Fokontany ity ahafahan'ireo ankizy mianatra rehefa afaka fanadina panjakana CEPE fa voatery tsy maintsy mandeha tongotra lalana manodidina ny 9 kilometatra mahery isan'andro mandroso sy miverina ireo mpianatra raha te hianatra eny amin'ny CEG raha ny fanadinana natao tetỳ an-toerana. Ny olana raha mahita komina somary lavidavitra atao hoe any amin'ny 9 kilometatra any manodidina zany lalana tsy goudron fa lalatany. Ny sécurité amin'ny zaza ny ankizy amin'izao mbola kely dia afaka CP zany mbola atao hoe tsy mahaleo tena raha mandeha rery tsy araka voatery hoe hiara-dia daholo dia zay aloha ny olana anay zany lavitra zany CEG zany any amin'ny komina. CEG zany tsy misy fa any amin'ny komina Belazao mianatra ny ankizy plus de 5 kilometatra zany mihoatra ny 5 kilometatra dia any ny ankizy kely no miezaka mianatra amin'ilay resaka CEG.
araka ny fiainam-poniny eto hoe sahirana amin'ity fatin-drano eto akeny eny ity dia tsy maharaka dia miezaka mianatra any abela zao dia sarotra na dia te ezaka aza ilay ray aman-dreny dia sarotra dia ny ranony etaeta ny ray aman-dreny dia mampianatra ny zanany. Zay ny olona eto aminay a dia na dia te hampianatra aza ny ray aman-dreny amin'ity fanabeazana ity a ankizinoana ve afaka hianatra. Noho izay alaviran-dalana izay dia nitady vahaolana ireo ray aman-dreny ny mpianatra ka nisy ny fikambanana tsara sitrapo iray izay nanampy azy ireo anangana CEG eto amin'ity fokontany ity. EPP zao misy étage nataony a lycée a efa misy efitra 8 miaraka amin'ny bron miaraka amin'ny bloc sanitaire dia misaotra azy be dia be makasitraka makatelina ary mangataka mbola hitohizan'ny fiaraha-miasa tompoko. Ny vahoaka ny fokontany Tsarasina dia misaotra be satria mahazo tombontsoa ny rariana mba ho maromaro mitahaka an'izany ozy ny fitenenana fa dia anisan'ny mikiokany mamy tokoa izahay satria betsaka ny zavatra nataony ary mbola ezahana hitohy ny fiaraha-miasa. Araka izany dia tsapa fa anomboka ho afa-pahasahiranana ireo ray aman-dreny ny mpianatra eto amin'ny fokontany Tsarasina distrikana Antsirabe faharoa komininy Belazao amin'ny fampandehanana ireo zanany an-tsekoly. Fa matsiaro adino sy lavitra andrina ireo mponina ao ny distrikany Vavateny amin'izao fotoana. Ankoatran'ny tsy fandriam-pahalemana izay efa mahazo vahana, manano sarotra ihany koa ny fivezivezena ao amin'ny lalam-pirenena faharoa amby roapolo. Tojo fahasahiranany ihany koa ireo mponina manoloana ny olana amin'ny seha-pirenena lavanilina amin'izao fotoana ka anairana ireo zanaky ny faritra Antsoava. Fanampanazavana. Dia iny problème ny vanille iny zany dia azo lazaina fa hoe mahakasika ny distrikany Vavateny koa le vidina lavanilina zany iny ngamba moa zany tsy dia hoe hitarina be fa miara-malala zany tsika ny zavatra andalovan'ny sehatra ny vanille iny. Ny angatahanay zany aloha ny lolarana amin'izany dia izay le hoe ny famparisoana ny faritra Vavateny iny ao zany ny resaka fianarana, ao ny resaka fahasalamana, ao ny resaka fandriam-pahalemana araka ny voalazanao teo, ao ny resaka lalana dia izay zao anisan'ny zavatra lehibe anankiray mba tianay ho tontosa ny lalana avy eto Masina mihitsy moa zany raha ny tena izy makany Vavateny iny fa ny tena mahakasika anay manokana zany le RN22 miala avy eo amin'ny tanàna kely atao Antsikafika zay dia hatrany Vavateny na Anjambe ihany. Dia izay ankoa mamarina ny tapany voalohany fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV amin'ity alina ity. Mamefy anao aoriana doka varitra fohy. Marco! Lapsi laissez! On me 60 laissez! Lapsi! On me 60 laisse Brenna! Lapsi laissez! On me 60 laissez! Marco! Balika Home 60, jiro antona telo lehibe, jiro entin-tanana ray, mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ary afaka mamahana finday. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro, mandra-pahefanao ny vidiny manontolo. Balika, mamiratra no aviko. Home 60. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Tavaverina indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV, mamerina ny araba tongolasy tongovavy. Asaina hatrany ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao mikasika ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany no anokafantsika izany. Mirongatra amin'izao fotoana ny alabotry sy ny fanendahana mandrafitra ireo fokontany enina ao amin'ny komina Ivato. Isan'ny lasibatra amin'izany ireo mpiantsena sy ireo mpianatra raha ny fanadihadiana. Daniela Minorso.
manjaka ny alabotry sy fanendana amin'ny zava-maranitra manerana ireo fokontany enina mandrafitra ny komuna Ivato raha nambaran'ireo se fokontany tsirairay avy nanaovana fanadihadiana androany ho an'ny fokontany Ivato aéroport manokana mahery ny 5 isan'andro ny déclaration de perte voarainy ny tompon'andraikitra somary efa tongatonga ny fangafangatanana ny tsenany Ivato dia ao zao ohatra hoe betsaka ny zavatra very ao anatin'ny tsena io mitondra sakosy ny olona an-damosina dia efa rovotro io sakosy io amin'ny zava-maranitra dia efa tsy hita amin'ny portefeuille very ny carte bancaire very ny kara-panoa dia io somary maromaro tonga manao déclaration de perte vokatr'izay zavatra izay ary io saika mameno dossier anay eo amin'ny chemise io ao anatin'ny ray volana efa misimisy any dia rehefa azony zareo le portefeuille ohatra dia apetrapetra ny tsipitsipiny iny izy zavatra iny fa ny volany tena mamaky azy sy ny zavatra lafo vidy raha ny fijery azy ohatra ny olona efa professionnel avy amin'ny tanan-dehibe le tonga eto fa tsy dia olona eto amin'ny fokotaninay ny tsikaritra fa efa somary efa ivelan'ny commune mihitsy ireo fangafangatanana sy efa maheno zavatra io ho an'ity tompon'andraikitra iray ho anivon'ny fokontany K2 manaraka ny lalany Sarasotra ity ny zanany no isan'ny lasibatra ireo olon-dratsy tamin'izay fanendana amin'ny zava-maranitra izay ny anay agny amin'ny K2 raha fa mandeha mianatra ny ankizy nandeha asa ny fiasany ny sakosy koa baduina atao aty velany any an-damosina avy any ry zalahy reo le gangster mitondra moto mody mandeha moramora izy eo ankaikikaikiny eo izy efa kaiky ny tena akaiky arahy sotoniny ohatran'izao ny zanako zao misy agnisan'ny voaray mbo même pas 3 mois zay ndi asa lasa daholo ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny saky io avy ao afara zalako de rehefa misy olona telo zany teo amin'ny faritra iadina eny tratran'izay hoe resaka moto zay andalovana fotsiny ianao dia iverena ny tampoka dia amin'iny izy misintona manoloan'izany fepetrany raisin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ireo fokontany enina mandrafitra ny komuna Ivato ny fanentanana ny isa-tokantrano amin'ny fanoratana ireo vahiny mitoba ao tokantranony ho an'izay olona mivahiny dia tsy maintsy manafatra izay amin'le fampandrehan'ireo vahiny ireo mba hisora vahiny isaky ny fokotany zany ny olona fa tsy mipetrapetra fotsiny tsy fantatra ny antony avaiza dia efa misy mihitsy ny hoe lamina amin'izay sora-bahiny izay fa midadasika mantsy le tanàna ny Ivato ary deponina dia tsy fantatra tsony hoe olona avaiza reto dia misy mihitsy io fanentanana ny olona zay mandray vahiny le mpampiatrana mba hiroso aty amin'ny fokotany ho fantatra iza no mivahiny eo aminy inona ny antondeny ankilany isa manimbasaina tsy mitarika ny tanora amin'ny fanaovana asa ratsy ny fidorohana zava-mahadomelina miaingana tokantrano sy any an-tsekoly ny fanabeazana azy ireny tsy hiditra amin'izay fidorohana zava-mahadomelina izay tsy ny sekoly moa zany zao dia manaraka ihany sy manentana hoe tandremy sao tafiditra amin'ny resaka rongony fa tsy ho afaka amin'ny tsony ianao raha vao tafiditra amin'io zay no antony anankiray sy ny fanaraha-maso ny ankizy ny fanaraha-maso manokana aloha hoe tsy misy hoe tonga dia maarahana ohatrany manao andromaso zay na polisy fa rehefa manao fanatanjahantena kosa ny ankizy ka manao an'le t-shirt sanina dia amin'ireny ny jerenana izy hoe sao dia misy manao nefa tsy fatra ny anazy ao fitazaiko azy zanako fotsiny za manana zanaka efa ao anatin'ny taonan'le reny ankizy mifampitaritarika ireny mihitsy fa ny ampidiriko manao sport tsy atao miaraka namana betsaka izay fitazaiko azy efa trano kely dia tsy dia be namana voka-dratsiny mifampitarika amin'ny zavatra ratsy mifoka zava-mahadomelina
rehefa tafiditra mifokasigara tsy maintsy tafiditra mifoka zava-mahadomelona ny ankizy tanora zao. Vaolana tokana afana misoroka ny fiparitany zava-mahadomelona raiky izany ny famongorany fanjakany fotony ireo mpivarotra sy mpamatsy azy ireny ny fidorohana zava-mahadomelona izay isan'ny antony tsy fandriampahalemana saika manerana ny Antananarivo sy ny manodidina. Tsy ono fa tranga tena misy ary mbola miantra amin'ireo taranaka mifandimby ny fifadian'ny olona iray ho lasa biby rehefa maty. Antony iray mbola andrarana ireo ankizy aty aoriana hamono ireo biby fahatany. Fanadidina. Tanàna iray Sahavorolava tsy lavitry ny vohitra Iaragnany izay manana ny tantarany raha ty amin'ny faritra Betsileo no hitondrananao indray. Tanàna izay nitoeran'ireo hova Betsileo fahizay ary mbola ahitana ireo taranany hatramin'izao. Famasinany dia eto toerana manan-tantara manana ny mahizy anazy tanàna ny hova. Dia ny hova io moa zany ao misy mizary voay mizary fagnano dia ny anay ety moa zany mizary fagnano io dia aty moa zany le trano aty rehefa tamin'ny androvany trano aty dia izay na tonga anay toriany magnasony lefa salamio lefa misy ahiny avy dia manao ny fomba fanaovana anazy. Le hova zany dia misy karazany roa, hova mpandrefy dia ny hova mpaniminda. Dia ny anay ety zany tsanganana izao zany hova mpandrefy. Dia ny mampiavaka anazy koa zany ny mahova mpandrefy anazy zany lefa maty le hova dia mizary biby fagnano io. Dia ny hova mpaniminda mizary voay. Lefa maty moa zany le hova dia miferetatory aminazy agnatin'ny 3 andro igny tsy maintsy andrazana dia miala tao amizay le biby ao amin'ny lamosiny fa io moa zany vao hita vao velo moa zany dia efa hita amin'ny lamosiny le trasy kely igny. Dia lefa maty amizay retatory agnatin'ny 3 andro igny dia miala tao igny tatazina amina harona fotsy madio igny dia miditsy agnatin'le harona fotsy madio ao izy zavatra trasy kely amin'ny lamosiny hova igny dia igny amizay ro aterina dia sisy afany na eto toerana agnaterina igny zany arsa dia aterina agny amizay zany biby kely igny dia eo amizay le formen'le fagnano biby fagnano igny. Ty le lavabato hoe arsa maty amizay zany le hova zairiny hova zany dia agnaty 3 andro retatory anazy igny zany ny andrazana ny alan'ny le biby ao amin'ny lamosiny. Dia lefa miala tao amizay le biby tatazina amina harona fotsy madio dia aterina aty io agnaterana azy aterina ato izy zany dia miova biby fagnano io izy. Dia le hova mpandrefy hova biby fagnano io dia ato io. Fa nen'le hova raika mpaniminda zany le mizary voay aterina agny amin'ny rano agny dia mizary voay fa ty zany ny hova mpandrefy ato dia ato no ateranay anazy ato. Io moa raha tsika mahita toerana sahala amizao dia raha tsika mahita hoe aiza ny toerana vao mba misy zavatra vahy be sahala amizao. Misy vahy sahala amizao dia efa saripady be le zavatra sahala amin'ny toerana. Mbola maro ireo toerana izay mitahiry zava-miafina sy manana ny tantarany raha ato amin'ny faritra Betsileo. Santionana io fa mbola maro ireo vakoka sy fomba izay voatahiry hatramin'izao ary manaja sy manome hasina izany ny taranaka aty aoriana. Lafim-baovao hafa kosa indray manomboka mivelatra eto Madagasikara ny fanatanjahantena sady fiarovan-tena Krav Maga. Antony mahatonga ireo mpity fanatanjahantena ny safidy ny ife ity taranja ity ny fahafana miaro-tena manoloana ny tsy fandriampahalemana mahazovana eto amin'ny tsika. Araka izany mianda miambavy ireo atleta manao ny Krav Maga. Fanadidina. Je sais pas, il va me demander mon portefeuille. J'ai pas de portefeuille. Tes clés. Et là, j'engage. C'est parce qu'à un moment donné, son regard, le visuel, il est en bas, que j'engage. Et je vais pas le faire systématiquement. Karazana fanatanjahantena sy aiady miaro fiarovan-tena na self-défense manomboka mivelatra eto Antananarivo ary maniry ampisandraka izany manengana ny nosy idre Froiteliave 5e dame amin'ny Krav Maga. Ce sport permet aux gens de travailler sur l'estime de soi. Ity karazana fanatanjahantena ity dia manampy ireo olona ahafantatra sy feny vatany, ny omanana sy andray fepetra ara-potoana amina trangana herisetra mety iseho, fiomanana ara-tsaina sy ara-batana no resahako eto.
ary ny Krav Maga dia azo lazaina hoe mixte, mifantoka amin'ny précision ary ny fototra moa dia ny karaté sy ny boxe thaï. Raha niny andohany dia ireo polisy tandrefana sy ny miaramila ary ireo mpanao fanatanjahantena no niangaly azy tany aloha. Tsara ho fantatrareo fa ny 300 ny vehivavy any Europe dia manao ny Krav Maga. Io taremarika io izay mametraka azy ho isan'ireo fantadaza amin'ireo sokajina sport de combat en Europe fa indrindra ao Frantsa. En métropole ou en Europe, métropole je parle de la France, en Europe. Fanatanjahantena fa ihany koa hiarovany tena manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny herisetra eto amin'ny firenena no isan'ny antony nahatonga ireo tanora malagasy hiangaly ny Krav Maga. Au fait ilay izy ohatran'ny hoe programme saiza hitako dia za moa zany efa nanao art martial ihany fa mba hanandrana ilay Krav Maga indray dia mahitako ilay programme hoe mba ohatran'ny tsara ihany tokoa je me suis dit hoe pourquoi pas. Dia izy zao tena ça reflète an'ilay réalité hoe raha tena misy zany ny agression dia afaka hoe appliquena ilay izy amin'ny tena fiainana. Sady en plus ilay izy tsy misy hoe amin'ny andro alina na maraina fa afaka hoe na voavoaka io tranonao fotsiny ary ianao dia afaka hoe misy miagressé na aiza na aiza possible foana zany. Dia izay zany ilaina ilay izy. Mahafinaritra be. Za moa nanomboka tamin'ny 2021 nafantatra ny David izay mpianatry Monsieur Teliavian dia nanomboka nankafy an'ilay izy. Ilay izy zany c'est d'abord un sport et avant d'être du self-défense c'est un sport et je trouve que c'est super intéressant. Dia tsara ihany le mahay miaro tena dia surtout à Madagascar c'est un pays assez dangereux quand même et c'est mon pays mais il faut le dire et je trouve que prendre ce genre de course, ça permet d'avoir un certain self-control et en même temps de savoir se défendre. Je pense que Zantanuri Ndindratu fa mahafinaritra le izy dia afaka s'intégrer tsara mihitsy za. Donc ny Krav Maga zany vao aingana vao fantatro hoe inona le izy dia naliana natao anatin'le izy raha malala ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika indrindra moa zany fa ho anay vehivavy eny amin'ny arabe. Dia ohatrany hoe mba liana ny tena hianatra sy hoe afantatra an'izany hoe Krav Maga zany mba ahafahana miaro tena. Somary maheritreritra ihany aloha ilay izy fa bon ianao rehefa misy miataka eny an-dalana tsy hanampitamby anao le mpanolana na le mpangalatra fa tsy maintsy aherisetra izy dia le miatrika an'izay herisetra sy tahotra izay mihitsy zany ilay anarana eto fa amin'ny anahy moa ilay izy mbola voalohany dia mbola somary miahotrahotra kely ihany satria tsy zatra an'ilay herisetra dia izay fa mahafinaritra ilaina ilay izy ho anay vehivavy aloha. Anaparitaka manerana ny nosy ny Krav Maga anokatra toeram-piofanana maro ahafahany rehetra mahay miaro tena manoloana ny tranga tsy ampoizina misy eny amin'ny fiarahamonina no isan'ny tanjon'ny Jeffrey Teliave. Ho amin'ny maresaka any ivelana, olona mahery ny 200 hatramin'ny androany no namony ainy any Soudan vokatry ny ady ifandrana ny miaramila sy ny milisy any an-toerana nanomboka ny 15 ny volana teo. Tandindoza amin'ny tsify sy ny sakafo sy ny anohanany ihany koa ny romponina any an-toerana. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Androany ariva ny farany fotoana voatondro ampitsarany tafika sy ny milisy ao Soudan ny ady vonjimaika araka ny fanarana tamin'ny États-Unis sy Arabia Saoudite. Tsy nisy nananja izany ireo tonta fa nanohitra ny fifampitofirana sy ny daroka bomba tao amin'ny renivohitry Soudan. Mahery ny 20 ny olona namony ainy hatramin'ny androany vokatry ity ady ity. Miasarotra ihany koa ny toedrarao ho an'ireo mponina antapitrisany tsy afa-mitsaoka ny faritra ao Soudan ankehitriny. Mianatra ny tahirin-tsakafo sy ny zavatra ilaina andavanandro ka mitaintaina manoloana izany ireo mponina saingy manana sarotra ny fampidirana ireo fanampiana ho azy ireo noho ny ady. Mitombo ihany koa ankilany ireo mponina mitsaoka ny ady any amin'ireo firenena akaiky any Soudan. Ireo mpitsom-ponenana ireo izay tsy misy ny antoka sy ny fandraisana an-tanana ho azy ireo hatreto ka maro ny monina ny sisin-dalana tahaka ireo tonga any Port Soudan. Dia izay koa mamarina ny fampahalalam-baovao ny Cool TV ho amin'ity alina ity hazadino mbola arahinao aorian'izao ny fandaharana alalino izay hitondrany iona saina mikasika ny raharaham-pitrandrana ao amin'ny orinasa basy Toliara any Toliara. Mamerina ny veloma mandra-pionary.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.